Mikasika ny eto amin'ny commune Renivohitra Antananarivo kosa indray dia be ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao hoe tsy manam-bola ny commune ary hita hoe tsy mahavita ninina mihitsy amin'ny tena ngamba mety ho voalohany karamampiasa. Nandeha nanatona teny ny mpanao gazetinay ary nanamarika ny tompon'andraikitra ny lefitra faharoa ny ben'ny tanàna nilaza fa tsy marina izany, mitondra fanazavana izy mikasika an'izay. Efa miaron-doha ary mahavita tanteraka miantoka ny fampandehana andraraha ho amin'ny tanàna Antananarivo ankehitriny. Nanambara Andriamatoa Julie Andriamorasata lefitra faharoa amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo androany fa mahaloha tsara ny karaman'mpiasa ary ihany koa ireo fandaniana rehetra mikasika izany tanàna Antananarivo ary efa afaka manao fampiasam-bola ihany koa azy. Tsikelikely ny fampidiram-bola atao amin'ny commune na dia mbola tsy ampy avy miady tsara tsikelikely satria izay zao zoa efa mahafaka mandoa tsara mihitsy ny karaman'mpiasa hatramin'izay ary efa nandao prime mampiasa efa manao investissement tsikelikely amin'ny fanamboarana zazo tokony atao amin'ny resaka voarizana tsy ampy anefa fa tsy maintsy manao ezaka izay indrindra nahatonga anay nalohany dia fanitsina ny teti-bola farany teo. Amin'ny titony ity tsy maintsy manao ny recensement fiscal izay miara-miasa amin'ny direction ny impôt sy izay ihany koa manatsara manao an'izay réforme zay satria misy responsable manokana mikasika ny réforme. Zay ny tianay ho amboazy misy milaza mantsy hoe sahirana izay marina fomba sahirana fa kosa azo lazaina zany zay fa mampikamia tsara satria efa voalohany tsara daholo ny dépense de fonctionnement tokony ho tanterana zany atao amin'ny commune urbaine. Na izany aza nefa dia mbola misy ihany amin'izao ireo vola tokony hiditra amin'ny kitapom-bolan'ny commune tsy tafiditra. Izany indrindra no antony hanaovan'ireo mpitantana ny tanàna ezaka amin'ny fampidiran-ketra ka nandraisana olona isana izany.